Ity fatiny rangahy iray ity hitany fokon'olona teto amin'ny sirasira poteau mainty lalana mankany Amborovi tamin'ny alakamisy tolakandro farany volana novembre. Izy io moa olona fantatra ihany mpiasan'ny fahasalamana izy io. Ny vadiny moa efa teo ihany koa nijery nandra tompoko lahy dia tena mampalahelo satria mbola natanjaka tsara izy nivoaka ny trano araka ny filazan'ny vadiny nandeha namonjy fivoriana dia mbola mifampitelefôna izy zareo hatrany amin'ny folo sasany atoandro androany zany dia rehefa avy eo amin'izay nanombonomboka tamin'ny ray teo zany no efa nisone libre ny telefôniny dia ny olona zany nahita an'le razana teo izy indray moa le paozin'ny toerana eto zany ohatran'izao ihany le rano fa tsisy rano niakatra zany fa ohatran'io foana le paozin'le teto zany dia ny olona moa nahita anazy no niantso fa ny telefônina ny entany mbola taminazy daholo tsisy zavatra very ary tsy dia nahitana zavatra tena nampiahiahy fa mbola anatin'ny fandenihana ny élément rehetra zay hitanay teo moa zany zahay ny gendarme koa moa fa manao ny fanadihadiana zay mifanandrify aminy izahay mpitsabo andinika ny singa rehetra zay hita teo dia hovaliana omenandreo gendarme moa zany ny valiny zay fanadihadiana avy aty aminay zay fa tsy dia nisy zavatra tena hoe misongadina be hoe tokony tonga dia hita maso tonga dia misongadina zany aloha dia hatreto dia ao anatin'ilay fandadihadiana amin'izay hoe mety noho ny toe-pahasalamana andavanandro ve mety hoe mbola maro ilay fanadihadiana tokony atao zany. Rehefa natao ny fanadihadiana dia fantatra fa mpiasan'ny fahasalamana io rangahy maty io andeha hivory ny fialany tao an-trano ny vady aman-janany tamin'io andro io. Tokony tamin'ny 4 sy fefany teo dia niantso anakany chef secteur 3B hoe président misy olona maty aty amin'ny Arebis poteau mainty dia tonga teto moa zay dia io izy rahantsika mahita io tsy fantatra hoe inona azo azy fa mbola eto ampiandrasana ny BMS matsika dia tonga angambany docteur zay vao afaka mamaritra hoe inona nahafaty azy zay angamba ny azoko ambara raha izao zavatra mitranga zao tsisy olona niteny aloha hoe nanomboka tamin'izao fa satria nanandeha nanteny tsisy nahita fa zany hoe ny olona fotsiny nampandreny chef secteur dia chef secteur koa zany nampiantso anaka teo hoe président misy an'izao fa raha fahitako azy io mbola voaingana io angamba mety adiny ray melo teo fotsiny mbola tsy ela be io zavatra. Tsy nisy niangana fa mbola hita tavela teo avokoa ny entana rehetra no entin'ny olona io nahitana tavoahangy misy zavatra ny teo akaikin'ity razana ity. Misokatra ny fanadihadiana taon'ny mpitsabo avy eo anivon'ny BMS sy ny gendarmerie-pirenena mikasika n'ity fahitana ny fatin'olona ity. Tonga teto ny fianakaviana naka ny nofo mangatsika ny havan'izy ireo olona ireo izay mipetraka tsy lavitra eto amin'ny poteau mainty ao amin'ny fokontany ny Ambondrona.